Ny taona 2024 aloha zany a dia misy an'ilay lalàna iny hoe tokony volana aogositra iny zany no 2024 nomena ny budget ho an'izay commune zany afaka namena iny dia budget de moyen daholo ny filaza azy fa nisy an'ilay formation ataon'izay izay tamoa izay isorana azy be da be a dia nanao an'ilay formation na budget de programme dia niandry an'iny daholo zany satria mbola sarotra be manao an'ilay budget de programme ianaiky sandrinindrindra sy le hoe cadre logique an'izany sarotra be efa namolavola azy aloha efa sarotra miaina amin'ny kio sarotra an'izao fotoana miaina aminy dia an'izay efa vita ny commune pitatafiky aloha ny budget de programme fa eo amin'ny fampiarana azy tsy mety budget de programme io any ministère efa tsy any commune tsy be da be ny lafiratsiny izy io zany ka io miteraka démotivation an'ny commune fahitana azy mikasika an'le hoe fifamalina amin'ny mety ny contrôle délégalité sy ny commune sy eveko fa tokony samy manany andraikany tsara mihitsiny fa tsy ankizy manao CPE koa ka dia laza fa tsara ny valim-panadina andray ihany ady zao ny tsy mety tao fa zay le hoe secret professionnel dia samy tokony manao ny asa zany fahitako azy budget de primitif moa zany budget de programme daholo mandrafitra azy fa ny primitif ny hoe le ingana voalohany dia atao ny tombatombana rehetra ny budget de programme ny dépense aloha zay vao ny recette budget de moyen indray a recette aloha vao dépense ka manao adaptation an'le izy tsy dia mora loatra 2006 ny pécopérahana plan comptable 2006 no arahana io hatramin'izay tsisy mpamatsy vola zany ny exige dia tsy narahana le izy fa zao misy mpamatsy vola dia tsy maintsy arahana le izy dia tsy mety be da be ny commune revitra e tena ary le izy ny tena mahalafiratsiny izy tena makany amin'ny tsy fifampitokisana loatra le izy dia ny lafiratsiny ihany koa zany ny fahitako azy mamono ny démocratie akola keo budget de programme satria natokana manam-pahaizana amin'izay manao miketo ny tokony be ny tanàna nefa raha ny rafitra zany dia hoe ny be ny tanàna zany dia izay olona akaiky amin'ny vahoaka mahafantatra ny fahoriam-bahoaka dia manana vahaolana amin'izay fahoriam-bahoaka izay manetsikely manana programme anazy raha ny fampiarana azy amin'izao aloha hitako hoe randrana mety tsy manendrika amin'ny malagasy any le izy amin'ny ankapobeny ho an'ny olona nianatra ho an'ny olona nanao comptabilité tsy dia manana olana loatra angamany fa tsy ny tena antsika rera ny jerena fa ny commune ray manontolo ny jerena dia izay no tenako hoe mila tokony fivoriana be izy io dia misy tokony aintsina mba hifanaraka ihany keo amin'ny toetsaina malagasy lafy tsarany atao eo amin'le famoahana an'le vola zany misy an'le hoe fifaninanana amin'le facture izay mety lafy tsara dia zay ihany zay ihany mba hitako lafy tsara fa ny taratasy rehetra voaka rehefa mamoaka vola be da be ary io atonga ny be ny tanàna ao amina izy dia tsy avita amin'ny programme nampanantena ny tavo-vahoaka satria lahany andro ao izy satria izy ordonnateur tsy mampety azy koa dia le iny tena tsy piako mihitsiny tsy mety ny atao principal comptable le trésorier aloha zany dia lasa hoe principal comptable na PC dia ministère en finance et budget manendry azy tsy mety zany satria rehefa manendry izy dia tokony izy manakarama azy manendry izy nefa mbola ny commune no sainy mandony karamany manendry izy nefa le olona tsy ho voafian'ny commune raha mifandehany fa ministère anao amy azy dikan'izay misy be da be tsy logika ao anatiny ao misy za mahita fa manena ny fahefan'ny be ny tanàna io ary ho an'ny commune tsasatsasany izy io teraka polémika be satria le principal comptable zany lasa mbola super maire dia lasa olana be izy io dia maire nefa no vidim-bahoaka fa tsy PC dia zay no teneniko hoe tokony misy zavatra intsy maromaro izy io fahitako azy aloha fahitako azy tiana ho any an-dafy tia Madagasikara dia hitovy amin'ny ministère koa ny commune mbola veko mihitsy sasanangy samihafa ny commune sy ministère tsy mitovy zany nenay ny karamanay tadavinay izay ihany nitady ny karamany commune bodonana ny commune zay tsy manana hoe vola mirotsaka vola mirotsaka dia atao karamana isam-bolana rehefa mampivadika atao hoe ny sain'ny be ny tanàna miampy ny knapsa zay tsy maintsy aloha zany rehetra zany ny fampandrosoana sarotra be zany le izy
ny antony nanerena azy mety angambany a eritreretina hoe ho fanatsarana fa saingy zao ny malagasy rehetra ny tsy ary nianatra fa tokony za mahita an'izy tokony alefa tsy kelikely le fampidirana an'izy ary ny tena mahakamo be ny tanàna ao anatiny mampatahotra ny be ny tanàna dia ny hoe raha vao manao an'izao nareo dia migatra raha vao manao an'ity nareo dia migatra raha vao tsy manaraka an'ity nareo dia migatra dia ny tanàna kosa ve dia hoanana migatra lava zao ohatra ny mba hafahafa ihany mieritreritra zany raha misy ny atao hoe tsy nampandroso ny tanàna ve dia be ny tanàna no hoe tena tokony antoka ngeza be amin'izany sao dia mahatsiahany kosa le izy fa tokony mba hovaina koa na le fomba firesaka ary mba tokony hiverina mihitsy hoe malagasy manaja malagasy na mpitondra izy na entina fa lasa misy fandrahonana migatra dia lasa matahotahotra delo le be ny tanàna dia misy moa zany zao be ny tanàna miandro ny fahatampena amin'ny mandat dia tsy hanao be ny tanàna ntsony satria hafahafa koa le izy lasa manaraka grille indiciaire zany zao ny commune mampanarahana an'izay nefa ny maire ny olona tsy manana matricule zay ka manana orina mahabe ny tanàna neny zay mivoaka zéro tsy manana retrete zay tsy manana ininina dia ahoana zany le maire tsy manana diplôme dia mba ho motive ve le maire amin'izany betsaka ny tokony ahitsy fahitako azy betsaka ny tokony ahitsy fa anjary lasa olokona ho atao fotsifotsy eto daholo ny volontsika manakafo dia lasa vazana olokona ny hoditsika ho atao fotsifotsy fa tsy eto vazaha mihitsy tsika gasy foana ary migasy dia tsara zay ny tena encoeur sanatrika zay ny tanjana hoe tiany ministère hotantanana izy dia tena manomboka makany amin'io tsy matokontsony zany ary zay any tsy ny ministère nametraka anay fa ny vahoaka no mifidy ny be ny tanàna zay aloha tena apetrako tsara mihitsy ny be ny tanàna dia eo nombo fidim-bahoaka fa tsy ny ministère ka rehefa tiaka fahefana bebe koa izy dia tokony atao mazava tsara amin'izao fotoan'izao fahitako an'le hoe décentralisation effective aloha tsy makany mihitsy ny tsy makany mihitsy raha eo amin'ny lafiny ara-bola ny fijereko azy fa amin'ny resaka isorako manokana kosa aloha ny M2 paty rehefa mba miezaka ry zareo aloha mamerina an'le hoe fifandraisana me tsara kosa aloha amin'ny M2 paty zany hoe misy ministère zany tena mba mitsinjo n'le commune misy ministère ohatra ny tokony mbola ifampiresaka tsara amin'ny commune fa vita daholo ny commune rehetra manerana Madagasikara ka efa nanao soni dia efa nanokatra ketina caisse d'épargne daholo dia raha vao misy vola very dia tonga dia ny caisse d'épargne n'le PC no mameno azy dia raha vao tsy voasolo dia migatra zay daholo zao compte dia efa avy ny PC rehetra efa avy nanao efa ninina tany amin'ny tribunal dia tsy haiko hoe vola miliara ve no tantan'le PC sa resaka fa teo aloha nanao ny fitatana commune ny vola zany fitehirizana tena napetraka foana aloha zany le hoe le pièce de caisse ny ilaina foana indray tsy maintsy ilaina iny fa hoe sous contrôle any maire tanteraka mihitsy dia raha misy zany ny zavatra mitsanga tsy mety amin'ny fitatana dia le maire le premier responsable tsara iny satria le maire ny olom-boafidy fa zao zany lasa le PC ny premier responsable dia premier virgule 5 aorina ny be ny tanàna zay ny maharazy azy dia le fahefanany le fahefan'ny maire mihitsy ny hitako hoe tsy mety tokony diniana tsara fa tsy za mbola mamerina ny commune ve no mampahantra Madagasikara sa ny commune no aza raha tsy fitantanam-bola le vahoakany manao compte rendu amin'le vahoakany ny be ny tanàna zao reto nampanantenaiko anareo vahoaka tiany tanteraka tiany tsy tanteraka no ny antony ohatr'izao dia mahita le vahoaka hoe mety ny commune Petitafika aloha zao amin'ity 400 millions d'ariary ny primitif an'izao inandray no anton'le titana Japon aloha dia isorana ny firenena japonais zay nandefa fa ny délégation dimy amby folo zany zay no nalefa fa 4 zay nandeha tamin'ny alalan'ny coopération anjika izy io dia mikasika mihitsy ny resaka hoe fandrafetana sy fampiarana amin'le plan d'urbanisme directoire zay zany ny tao anatin'le izy dia ny fomba niainan'ny Japon an'le izy dia tao anatin'izay nisy ny visite dia nisy ny cours dia daveo zany reo tanàna ny tetezina toy ny
Tokyo Nagoya moa zany misy ny usine mpanao automobile anisan'ny matanjaka be ao ny Toyota, misy koa n'le resaka pollution, misy ny Toyoma, misy ny firenena koa aty firenena fa vila atao hoe Kawasaki elanelana zany mampitoy an'ny Yokohama makany Tokyo, ohatrany hoe moramanga izy zany zao raha amitsika zany Antananarivo de moramanga de Tamatave, de samy manany fomba iainany ireo. Ny tena lehibe tao anatin'le izy de ny hoe ny commune any Japon tena manany maizy azy tanteraka mihitsy, tena manany maizy azy ny be ny tanàna zany any Japon, ary misy fiaraha-miasa tena mifampandrosoana mihitsy eo amin'ny gouvernement central sy ny municipalité. Ny be ny tanàna ny Japon tsy azo kitikitihana na rahahonana. Ny be ny tanàna ny Japon raha misy tetikasa ataon'ny gouvernement central ka tsy lanin'ny be ny tanàna dia tsy mandeha ny projet fa mijanona mihitsy. Ny samy efa taona ihany ny durée an'ny mandat fa ny fahefana tena samy hafa be. Ny trano isana koa samy hafa be satria na ministère eto anosy ary mbola kely mihoatra amin'ny municipalité anankiray au Japon, misy hatrany amin'ny 10 étages ny techniciens fa misy 1300 techniciens, samy hafa be, samy hafa tena samy hafa mihitsy zany. Ny asoana zany no fahitako azy raha tena fitinina amin'ny teny iray de hoe mila tiana aloha le firenena na commune de matokony vahoaka de mandroso azy le tanàna, zay fahitako azy.